dia mbola faly mirabantsika tsirairay avy indray zany a amin'ity fandaharana esprit vity a izay efa fandaharana isakalarobity a iarahantsika amin'ny HVK émission France dia mbola falifaly mirabany dada pasteur Rodolphe ihany koa tonga soa eto France faly mirabany pasteur Rodolphe raha pasteur mirabantsika ihany koa amin'ny radio sy ny miaino rehetra ary manaraka ny fandaharana. Amen. Dia amin'ity tsy vaovao moa i pasteur Rodolphe fa izy no nametrahany Jesosy ny iraka fitondrana ny iraka HVK émission zany hoe niazo ny vanikilakana ny tanina andriny tsara dia mamangy eto Frantsa izy mamanga ny zanaka eto Frantsa izy dia tsika tsirairay avy kosa miinvité atsika tsirairay avy amin'ity fandaharana esprit vity mba andefa ny fanontaniana rehetra izay mety ananantsika tsirairay avy satria question réponse androany alefaso par SMS na MP dia tsika tsirairay avy avy eo no za moa zany no mandrindra n'le fanontaniana ho apetrakitsika ampanopin'Andriamanitra fa ety amboloany dia mba mangataka atsika andaotsika hiaraka ivavaka ahafany fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra hiasa eo anivontsika tsirairay avy hiaraka ivavaka ary tsika ray amin'ny anara maherin' Jesosy avy Nazareta manantona ny seza fiandriananao zay amin'ity alarobia alina ty tompo masino ny fiainanay efa nahavahanao fiainanay efa napetraka ao anatin'ny Kristy ary Kristy tokoa tena izy le tena tedaviny olona hatrizay ary mandrakitiny androany Jesosy Kristy tompo ianao dia mbola betsaka no mitady anao amin'ny fisainany sy amin'ny maha olona azy fa ianao Jesosy io efa naniraka ny fanahinao mba nitondra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinay sy eo anivinay efa mampafantatra anay ny teny sy ny zava-miafina rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy momba an'Andriamanitra amin'ity arivany alarobity tompo ndreto ny ankohonanao ndreto indray izay zandrinao Jesosy vonona mandray ny teny avy aminao anatin'ity question réponse ity ianao sy ny fanahinao ririany ny amangy anay tsirairay avy dia matoky zay fa manotrony ianao amin'ny toerana rehetra amin'ny 5 continent izay marea ny partage androany sy ny fandaharana esprit vie raha io ho anao ny voninahitra mandrakizay amen amen dia mbola mamerina ny fiarabanao antsika tsirairay avy ihany ho an'izay manaraka ny fandaharana esprit vie iarahanao amin'ny HVK émission France androany afakely satria manana ny pasteur Rodolphe dafiny arivontsika eto anivontsika ho antsika zay ao ambadiky ny Facebook ivanitsay ihany koa ka ngamba tonga dia tongotsika pasteur Rodolphe ny fanontaniana efa misy fanontaniana sady moa zany efa napetraky ny olona ny fandaharantsika moa dia efa nitenena teo hoe esprit vie ao amin'ny jaune toko fahenina fa 13 io teny io pasteur dia tenin' Jesosy mivantana mihitsiny tsy nandalo tamin'ny vavan'ny olona tsy révélation fa Jesosy mihitsiny no nitenen'le izy zany dia ono pasteur afaka tonga dia raisitsika arabaky teny ohatr'izay ve le izy sa hoe inona mety mahatonga le teny tsy ohatrany hoe tsy tenin'Andriamanitra famarina fa ohatrany hoe tsy fiatraikany direct eo amin'ny fiainan'le olona ohatrany hoe tsy miasa ve le teny eo amin'ny fiainan'le olona inona mety sakana nefa ny inona koa mety hoe torohevitra zay mety mifanahy masina amintsika androany ahafahan'le olona tena hoe matsapa sy hoe miaina zay hoe fombana sy le fanotronan'Andriamanitra ambadiky ny tenin'Andriamanitra zay sotra betsaka pasteur nametraka amin'ny fanontaniana solony saray avy keo ny tokantrano zay manaraka ny fandaharana tiako somary anerana kely atsika famarinana anakiraty hoe Andriamanitra dia mahatoky mandrakariva amin'ny alalan'ny fanambarana sy ny teny zay mena na izy Andriamanitra aza dia mialoka ao ambany fahefany teniny zany hoe tsy afaka mivoana amin'izay zavatra efa nilazainy Andriamanitra dia tsy mampirisika atsika izy akatò azy fa izy mihitsy aloha no makatò ny teniny vo manambary izy zay teny tokony ho akatò avin'ny olona zay namboariny ny plan'Andriamanitra taloha fanrenan'izao tontolo izao dia efa monjena satria
talohan'ny namoron'andriamanitra ny adama sika dia efa nataon'andriamanitra tao aminy zay le hoe miara-miafina ao kristy fa mbola tsy azo tontolo zao dia efa taon'andriamanitra tsika zay le prédestination no zany a ny programman'andriamanitra nisy lay atao hoe programa planina talohany namoronan'ny olona fa rehefa vadika tamin'andriamanitra ny olona dia tapaka le programa tian'andriamanitra tanterahana tao ny fiainan'ny olona zay no mahatonga ny kristianisma tsy hoe olona mitady an'andriamanitra fa andriamanitra nidina nampafantatra ny tenany toen'ny olona tonga amonjy azy tamin'ny fahatongavan'i jesosy dia misy indray ilay reconnexion na fifandraisana indray communion amin'andriamanitra na fiombolana indray amin'andriamanitra tonga jesosy anoy izay fiainana tapaka nisy teo amin'andriamanitra sy ny olona zay mahatonga baiboly milaza hoe jesosy kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana zay fandarantsika androany moa le hoe esprit et vie dika fa fanasy fiainana ny ten'andriamanitra dia lay sotena maneho an'andriamanitra tsy tamaso teny sy manambara amintsika ny sitrapony amin'ny alalan'izay voasoratra zay inspiré ny fanamasina le atao hoe le ataontsika hoe révélation na fanambarana no zany sitrapon'andriamanitra rehetra dia tsy maintsy miaingy amin'izay fanambaran'andriamanitra miafo ao anaty baiboly zay rehefa tonga zay le hoe fiombolon'andriamanitra amin'ny olona zay arak'izay voalazan'ny ten'andriamanitra fa kitsikely ny boky ny efesiana vetivety ny efesiana tena manambara am'izay ny efesiana toko voalohany a manomboka amin'ny andiny fahatelo koatra amin'ny andiny fafito amin'ny anaran'i jesosy isaorany andriamanitra rain' jesosy kristy tongotsika zay nitadsika ao kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fandrinany zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika zany hoe le tanjona anankiray tian'andriamanitra ho averiny atao amboniny tany rehefa tafasaraka tamin'ny olona izy dia tsy hoe le tonga ny olona hiadana sy finaritra eto amboniny tany araka le hoe vitahina be diaibe zay manomboka matimatesan'ny olona sy toyny olona mba hiavaka eto amboniny tany anana zavatra rehetra raha ny amin'izany dia efa manaraka ho azy ho mifanjakany fa ny tena tanjona sy fandrina voalohany indrindra voasoratra eto ny fidianana ny antsika fony mbola tsy ary ny fandrinany zao tontolo zao dia ny antonga atsika hiaina fahamasina sy tsy isy tsiny eo anatreny zay ny antony famonjena ny andraisatsika ny fiainan'andriamanitra ho ao anatsika ary io le maneho ny toetra n'andriamanitra sy ny maha izy azy imoa le naveliko foana anatin'ny fampianarana matetika ny hoe ny fanamasina dia miovanarana ny telo tamin'ny voalohany izy rehefa nampiasa olona andriamanitra fa tsy mbola tonga andriamanitra na ny tenany anana ny fanana atao hoe jesosy dia lazaina hoe fanan'andriamanitra any amin'ny genesis ny teny zay fanan'andriamanitra nambomba tambon'ny rano faharoa ny fanan'andriamanitra koa dia nitsongaina ho isan'ny mampiavaka ny olon'andriamanitra zay vidiny ohatrany hoe ny fanany Eli na ny fanany Moïse zany hoe maneho ny fampiasan'ny olona sy ny fiavahan'ny fanotronany teo fiainan'ny olona fa rehefa tatsioriana tanteraka ny fipetra ny toetran'andriamanitra na so teo amin'ny olona tonga nofo jesosy dia natao hoe fanahy masina ny fanahy masina dia tsy nao fampamary toetra tsy anarana fampamary toetra satria le masina tsy fanampina anarana fa le masina le toetran'andriamanitra ary io le mamerina amin'izay le tena hoe inona ny objectif an'andriamanitra voalohany inona ny tanjon'andriamanitra inona ny vision an'andriamanitra ho an'ny tany ny vision an'andriamanitra ho an'ny tany dia zao ny ahafahan'ny olona rehetra zay noarian'andriamanitra eto an-tany hiaina ny fiainan'andriamanitra ary ny fiainan'andriamanitra io dia nataon'andriamanitra tsy nasehoany tamin'ny alalan'ny famoronany any adama hitovy endrika aminy dia nitendreny adama tamin'ny fahafenoana hitantana ny sahetena anehoany hitamaso ny fisiny fanjakana tsy hitamaso zany hoe le fanjakan'andriamanitra tsy hitamaso no nasehoan'andriamanitra hitamaso dia zay fanapahany zay no namoronan'olona tahaka ny endriny hita napaka ny tany zay le fanjanaha tany ny lanitra manjanaka ny tany rehefa tanteraka teto tany zay meny fileovany adama dia zao tonga le menarana namitaka azy ny devolona namitaka azy tamin'ny alona menarana lasa mivadika sy tafasaraka tamin'andriamanitra tao anatina désobéissance ny olona very ny fanatrehan'andriamanitra ny olona tsy notron'andriamanitra tsy niaina fanotronana ny olona fa niaina présence tamin'izany présence satria isan-karivana isaky maraina ihany andriamanitra mamango ny olona fa mivadika fanotronana tateoriana rehefa tonga jesosy namonjy ny olona satria tsisy tsony fistana na hoe famangina tsotro jesosy ino za ombanao manakariky zany hoe assisten'andriamanitra foana 24 sur 24 ny olona na andro na alina midika an'izay
tany aloha andriamanitra tsy hoe ny assisteny olona fa nomeny fahafahana ny olona tamin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fanampina ataon'ny tontolo fahariana anana ny rehetra ahafahany mitantana ny edena. Rehefa tapasaraka tamin'andriamanitra ny olona dia misinda teo amin'ny olona andriamanitra, tsy taon'ny olona tsy mitoetra an'andriamanitra. Zay mahatonga an'andriamanitra laza hoe velony olombelona satria nanota ny olona. Inona ny zavatra tena hotenenina ao anatin'ilay izy fotom-panorenana ao anatin'ny zavatra tirina dia tokony hifanaraka amin'izay zavatra asain'andriamanitra lazaina. Ny problema an'andriamanitra tsy nitonga ny olona anakarembe. Ny problema an'andriamanitra tsy nitonga ny olona hoe hositrana. Tsy dia tena hoe nikarakara ny tia tamaso tia loatra ny tena olonan'andriamanitra, fa ny olana fototra tian'andriamanitra ho reglena tao anatin'ilay fisitana sy le fisanana tamin'andriamanitra dia ny ahatonga ny olona araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary nyfandrenana zao tontolo zao lay planina hatramy voalohany mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrenintsika. Zany hoe iaina ao anatin'le fahataterana tian'andriamanitra iainan'ny olona dia fantatr'andriamanitra hoe tsy tanteraka ny olombelona rehefa miodina tamin'andriamanitra izy. Toy ny Jesosy Kristy naneteo ny fiainan'ny olombelona ny fahafenon'ny fahatsaran'andriamanitra rehetra. Ary ny fahafenon'ny fahatsaran'andriamanitra rehetra zay naseho teo amin'ny zanany io atao hoe Jesosy dia mba hahafahany nofo rehetra zay mino an' Jesosy sy nandray azy teoria ananantoka amin'ny alalan'ny fanahy masina fa tahak'izay miainan'i Jesosy teto ambony tany dia afaka hisitraka an'izay koa ny olombelona tsirairay avy amin'ny alalan'ny finoana azy. Eto zany ny fipetraka le endrika anankitelo isehoany ny lalam-pamonjena. Voalohany ny fanahin'ny olona dia ny vonjen'andriamanitra. Zay mahatonga hoe fanahy vaovao ao anatinareo. Raha misy olona ao Kristy dia olombavaovao. Ilay olona mbola tsy nisy teto tany fa olona tsy hoe navaozina fa olombavaovao. Fanateraka indray ny fanahy dia zao ny vonjen'andriamanitra ny fanahy. Iny zany intact ao anatin'ny famonjena. Ny gida rehetra, ny taridalina rehetra sy ny torohevitra rehetra miaiky avy amin'andriamanitra dia ara-panahy daholo am'izay. Zay mahatonga ny fitahinantsika ho fitahi-panahy. Zay volaza no ny fahatelo amin'ny fiasana toko voalohany. Ny fanahintsika rehefa voavonjy sy vonjen'andriamanitra dia ao fanahintsika no toetra ny fanahin'andriamanitra. Zany hoe ny fanahin'andriamanitra miara-milaza ny fanahintsika manome le confirmation na fanamafisana ny mazanak'andriamanitra antsika. Ny fanahy voavonjy fa aminy ny aina no eny an-dala mpamonjena isanandro. Zay hoe ny fanahy vaovao fa ny aina avozina. Indikany hoe avozina dia zao miovy isanandro mifanaraka amin'ny fahataterahana takian'andriamanitra ananana mifanaraka ao anatin'le antom-pisina sy le fidianana antsika. Zao nefa ny zavatra tiako fantatry ny kristianina rehetra. Raha mbola isan'ny olona ianao manana fahatsapan-teny eny an-dalam-panompona mbola mety miaina ao anatin'ny tsy fahataterahana dia aza manary toky. Aza miravoravo tanana fa matoy fanamasina mbola mibitsika sy manitsy anao eny an-dalana dia eny an-dala mpanavaozana ny sainao sy ny finao izy hifanaraka amin'le fahataterahana ara-panahy efa misy ao anatinao. Ny information rehetra dia milasaka ao amin'ny ara-panahy miditra ao aminy na ao amin'ny aina amin'ny alalan'ny révélation amin'ny teny mpanjiny. Zay mahatonga antsika mbola mila tenin'andriamanitra. Mila tenin'andriamanitra isika satria ny tenin'andriamanitra no fanehoana ny hevitr'andriamanitra sy ny ao am-pon'andriamanitra ao antsika. Zay mahatsara ny tenin'andriamanitra ho lara-pahamehana mihoatra no mihirahira sy ny fandihizana sy ny programa rehetra atao ho mpiangonana. Reny karazana ny fiankovana ny fiderana tsy programa reny fa fanehoana ety ivelany fotsiny amin'ny endrikita-maso ny fanekena sy fandresen-dahatra ao anaty teraka avy amin'ny fanekensika ny famarinana ny ten'andriamanitra. Tehiteny zany andriamanitra amintsika ao anatin'ireny hoe rehefa miasa ny teny ao anatsika karaha novantsika dia tanteraka ho azy ny fiankofantsika amin'andriamanitra. Ina moa le fiankofana? Le fiankofana dia ny fampanekena ny ao anatsika fa tsy toy izao isika raha tsy eo andriamanitra. Dikan'izay rehefa tanteraka ny fiankofana, rehefa tanteraka ny fiderana dia manambaza rehetrarehetra zay hoe fafeno ny fepetra ny fanekensika an'andriamanitra. Dia iny le fanekena ho avozina. Mipita le teny manova ny ao anatsika. Dia zay mahatonga ny Isaia teny izy feo izy avy eo vonao ilaza foana aminao hoe tia lalaka andriamanitra. Zany hoe sady misy taridalana, misy torotsana, misy toro-kevitra avy amin'andriamanitra
anovanana ao anatsika ifanaraka amle perfection na le fataterana miseho ny tontolo ara-panahy zay natonga atsika olo baovao ao am kristy de ozy izy baiboly hoe efa lasa ny zavatra taloha mipasenao rehetra navadiky andriamanitra fa ny présent-nao mila ovaina mifanaraka amle vaovao sy l'information les révélations avy amin'andriamanitra de zao mifandonany aminy sy ny esprit zany hoe miditra am'izay ny information na révélation avy amin'ny fanamasina avy amin'ny fanatsika zay mambabo aminy mba hatonga azy ho avao sy le fanaraka am'le natura vaovao anaty ny trouble zany ny karazana dilemme mipetraka ny karazana adogoavy tena combat ao anaty mihitsy le izy de ao amina na ao amin'ny aina no mipetraka satria ny fanahy vaovao fa ny aina mila vosina de ozy izy jesosy hoe inona moa so azony olona raha ho azy ny zao rehetra zao nefa very ny aina zany hoe ny aina mety very ary eo problème am kristianina be de be za raha fa nandrainy jesosy de afaka mandrakizay oui ny famonjena tonga de men'andriamanitra nyantoka satria vonin'andriamanitra ny accompagné antsika isan'andro mitantana antsika isan'andro manome an'lay famarinana amin'ny alalan'ny fanahytsika amin'ny alalan'ny teny zay omeny atsika mahatonga atsika andray an'lay fanahy sy fiainana avy amin'andriamanitra de iny fanitsina tonga iny a mila raisitsika ahoana ny andraisantsika an'izy andriamanitra averiko tsy afaka miditra izy manapaka amy safidy maolona fa ny herin'ny safidy tompoko de mbola ambony lavitra ny herin'ny fanamasina ny asa ny fiainan'olona zadino zay famarinana zay ny herin'ny safidinao de ambony lavitra no ny herin'ny fanamasina andriamanitra sy ny fanahny devozy mitady andravanao raha vo ny zavatra anankiray tsy ekenao any safidy fiditra eo amin'ny fiainanao de tsy afaka manao nina satria nomen'andriamanitra anao zay otonao zay hoe fafana manapa-kevitra eo amin'ny toeranao zay tamin'ny alala nanomezan'andriamanitra anao ny safidy noho izany eo mipetraka ny safidy ny safidy de mila apaneketsika ny famarina ny tenin'andriamanitra ny famarina ny tenin'andriamanitra io mahatonga tenim-panitsina rehefa milatsaka ny tenim-panitsina de tokony isaina ny olona tsy tokony isafidy ny olona hoe teny mafinaritra fa tsara kokoa azy ny miaina tenim-panitsina ny tenim-panitsina de ampisy fiatraikany ao aminy reo fahamarinana ao amin'ny aina reo fahamarinana rehetra milatsaka avy amin'andriamanitra anytsinitsika ifanaraka am'le programme ahafatsika miazona le famonjena zay mahatonga paoly teny ny bokony timothy ozy izy hoe efa aminareo fiainana mandrakizay ozy izy azono le izy azono izy izy fiainana mandrakizay zany hoe mila azono izy io fa hoana andriamanitra ny teny hoe mila azono le fiazonana ny fiainana mandrakizay dia tsy andriamanitra miazona an'io fa misafidanao miazona am'le izy fa le fanomezana efa nomen'andriamanitra ao amin'ny fananao zany hoe tsika vovonjy tokoa mila mananatoko tsika fa vovonjy ary eto am'izay le fanapinana koa satria misy olona zao mametraka fanontaniana reko any ambadika any ohatra zao mipetraka le fanontanian'ny olona ahoana zany nanana antoka ny famonjena raha ohatra ka mbola ny partiako ny bebe kokoa no nin'andriamanitra tsotra le izy nen'andriamanitra ny lehibe lavitra no ny anao satria ny fandeferan' jesosy sy ny fanetretenany tamin'ny tondrany fahotantsika de nanatsika antoka fa natoinona fahotana vitanao teto ambony tany de tsy lehibe no famindrampon'andriamanitra zany nitiavana anao satria tamin'ny rano sarobidy no fitianany anao olomovily anao sarobidy eo mason'andriamanitra fa inona ny zavatra takin'andriamanitra sy lasan'andriamanitra antsika ny fampaneketsika antsafidy ny andray ny feo amin'ny fanamasina zay manitsy atsika manoloana ny zavatra tsy mety zay tokony itsina sy ny tompontsaina zay tokony aneketsika ny fahamarinana eo zany no mipetraka le izy raha vo une fois ianao miaina ka misy bitsika tonga ao anatinao manitsy anao de zao zavatra lasan'andriamanitra anao mifanekenao amin'ny sy amen hiala ny zavatra tsy fanamasinanao fandroso amin'ny fiainam-pahatsarana am'izay fotoana zay a naomby le fanavozana naomby le fanavozana raha vo tsy mahomby le fanavozana de tsy tanteraka le fanovana midika fa ny safidinao no erana manokatra safidy fotsiny anao hoe anaiky an'andriamanitra fo manomboka afaka amina hery ianao anohatra ny devoly de andositranao misy jakoba katsena ny anaky rehefa telo ny nofo de mbola miandro fotoam-pamonjena ny moavy ny fanahy voavonjeny amin'ny lasy ny aina eny an-dalam-pamonjena am'izao fotoana présent ary ny nofo mbola miandro famonjena fotoam-panavozana atsika mpanovanantsika hitafiny tsy fahalovana rehefa vereny amin'ny raha alanitra jesosy apakatra ny fiangonana midika zany fa reo endrika teny reo a dia tanteraka tamin'ny alalan'ny asa famonjena vitan'i jesosy avokoa ny anankiray am'izay anitsy am'izay hiditra ao anatin'le hoe ahoana ny fomba fana miaina n'le teny
misy kristianina ve marina kokoa tonga de mitsiko le fanontaniana hoe misy kristianina ve afaka iaina malalaka ao anatin'zany atao hoe fiainam-pahamarinana zany ary iaina tokoa ao anatin'le fijoroana raha toka efa nandrayzay famonjeny zay malalaka be o kristianina mifafana miainan'io satria rehefa manao fanamasinao de misy bitsika tonga ao anatinao manampo ny fanirinao iaina ny volonten'andriamanitra zay ny mahasamihafa ny kristiana sy ny olona tsy manana an jesosy ny olona manana jesosy manana ny fanamasina ho aminy fa ny olona tsy manana jesosy tsy manana ny fanamasina ho aminy noho zany sarotra hoan'ny olona tsy manana ny fanamasina ny ero zay teny lazain'andriamanitra aminy satria sady tsy afaka henao an'andriamanitra izy ho zava-pona sy fahadalàna aminy zany zay mahatonga ny apôstôly paoly milaza ny teny amin'ny azy fijanina zay de fahadalàna ho an'izay very fa herin'andriamanitra kosa no tsika zay vonjeny ny olona afaka no tsy lisinina an'andriamanitra de zay olona tena mbola tsy mahalala an'andriamanitra fa rehefa mahalala an'andriamanitra no ka nandray an'andriamanitra de ho fantatra ao ny lanjany tenin'andriamanitra sy ny fahamarinan'zay teny tonga ao anatinao zay ho sarobidy mihoatra lavitra no zavatra rehetra zay renisofinao sy lovanao eo amin'ny fiainana inona zavatra tiako atongavana am'izay tia ny problème ny kristianina ary fandrika ngeza be mety tsy fakahitany ny tompo fa na de nandray jesosy izy de mety ho very ary azadino fa any amin'ny elo tsy hoe jentilisa rery no any fa misy olona mahalala an'andriamanitra fa nanamafy ny fony tsy nanaiky andairany teny hitany any koa fa tsy menao aloha zany amin'ny anaranyjesosy ny antony de tsotra eto le olana fanamasina manampy anao anafaka anao am'izay problema rehetra am'izay aretina rehetra vita ny fanamasina mikasika anao amin'ny alalany osit'andriamanitra sy nyherin'andriamanitra manafaka anao hitamaso ampiona ny fononao mba hatonga anao a ho voatapy sy ambinina ny zavatra rehetra takzay ny ambinina ny fiainam-pananao ihany koa fa zao misy kristianina mahafantatra marina ohatra hoe tsy tian'andriamanitra mandaiky na hoe tsy tian'andriamanitra ianao a miavinavina po de fantatra misy tsy tian'andriamanitra zany de rehefa misy zavatra taonao zany de misy manitsy ianao hoe tsy mety zao ataonao zao fa miavinam-po ianao ohatra zany hoe teny de raha vo pasteura zao ohatra hoe tena misy any anatin'ny pasteura any zay toetra zay de mijoro pasteura miresaka amiko hoe fa maninona ny lazainao fa miavinam-po nefa zany tsy mahita an'zany mihitsy manamary tena ny fanamarina tena dia atonga ny fahefan'andriamanitra tsy aso ny fiainan'ny olona anafaka azy amin'ilay toetra ratsy zay tsy tian'andriamanitra fa vo may amevana ny devoly ametraka zay tomboka sy paratsiana ao anatin'ny olona vokatry ny tsy fanana ny toe-po mora miaiky ao anaty fanisoana mba hahafahany fanamasina mireagir manafaka azy ara-potoana amin'ny fotoana ny kely fa diso izy zay no mahatsara ny ten'andriamanitra rehefa tonga ny ten'andriamanitra ka milatsaka ny teny de zao tena miangavy nareo a jesosy misy ny teny nytitenity rehefa mitokam-bavaka de mba bitsika tamiko fanamasina de osanaiko aminareo nozy iny jesosy tsisy hotafaran'zay ratsy atao ambony tany ka tsy haindrany jesosy hofafana ny faotany zany afaka mielanao izy am'izay hotafaran'zay bitika indrindra ary ilainao izy anafaka anao izy hotafaran'zay goavana indrindra ary izy nylaza fa afaka melanao am'zany izy ary afaka modioviny zany amin'ny herin'ny raha latsaka atao kalvahiny fa zao tsy afaka miasa ny rahan jesosy tsy afaka miasa ny fanamasina raha mbola misy ota ekenao sy amarinonao am'safidy ka tonga anao anohatra an'andriamanitra sy ny teny fahamarinana raha vo zay ny zavatra mitranga de zay no matonga ny devoly mahazo vana mamatotra ny olona tsisy devoly afaka hiposede olona zany fa misy une partie démonisée ao tsy voacontrôle mahatonga ny satana lasa mireare miazona an'le olona satria misy eloka sy fahotana tsy eken'le olona ho eloka sy fahotana fa iveriny hoe toetra mety aminy ohatra tsika mahita misy olona mifamalina nday ny zavatra tsy de mahafinaritra ny olona loatra zavatra anakiray mitranga iny zavatra anakiray tsy de mahafinaritra ny olona iny a le olona iny mahatonga azy teny rehefa hoe miteny fasiana ohatra na ataoko na lala ny anarako izy zany hoe mahazo aina be izy fa nisy ny refitra tany ambadika tany zavatra ataony de hitanao am'zay izy zany tsy mahatsapa tena hoe diso kristiana izy amin'io a raha tokony
ohatra hoe fahafahana misokatra afahany maneo fanetretenana fahalehibe-panahy izy hoe mazary kosa raha vokatry ny fanahy dia lasa izy nzay no mireririsy ny jo hoe mety ny nataony fa tsy navoaka n'lay votao aminy zay nanasan'andriamanitra mba handraisan'ny point avy amin'andriamanitra. Hitanareo ozy izy ny ten'andriamanitra zay ozy izy hoe fa sambatritsika ozy izy raha mandefitra ny amin'ny tsy marina no fietreretana ny amin'andriamanitra fa inona mozy izy soazonareo raha enjenareo kanefa nanao fahadisoana fa tokony ataonareo ihany zany ny fifonanao anatin'izany fa raha inareo ozy izy noentrikejehana enjena no tsy fahamarinana nefa mandefitra ny am'izany de ozy jesosy hoe antopisy mpiantsona anareo zany mboky misy any voaloha izy tena zay zay no antony fiantsonanareo izy tsika natsona andefitra fa tsy hoe antsona anao fahagagana ny zavatra zany tsy maintsy mipetraka aloha milohan'ny miloha vokatra azay hoe lazaiko misy fotoana hoe ny ao anatinao aloha vo ny eo ivelany ny antom-pisiny ivelany de ny fandraisan-dahatra ao anaty fa tao inona moa ny anakombonana fasana tsisy faty zay na tonga le fasana ny sokatra de rehefa tafiditra ao jesosy de tsy maintsy nakatona satria baiko ny telecommande ny ivelany de avy ao anaty fa rehefa nitsaina jesosy vida fasana tsirenantsony ny vato anariny eo dikan'izay ny ampisiny trano itoeran'ny olona fa raha tsisy olona ao an-trano vao io fa tsisy nizanizangalatra zany eo mandikan'izay ny zavatra lehibe indrindra ny ao anaty aloha fa tsy nivelany donc andriamanitra tsy maiky mihitsy ny anetsy ny ivelany tsy maiky izy hoe hitanao atonganao tena mianakarimbe atonganao tena hoe hiavaka be fa raha ohatra ka tsy zaka ny fananao zany ka apriarenao de alohan'andriamanitra tsy misy nenena alohan'andriamanitra mahita olona maty mahantry miditry ny lanitra zay mpanambesy mpamitaka nefa verenendena dikan'izay tsy tanjona sy rere ny rehetra eto am'izao fiainan'izao fa ny tena fifalina sy fiadarana de ny fananany olona antoka ao anaty ny fiainan-danitra sy no fanomezana vokatry ny fanahy ahafahany olona miaina mba afaka anova zay ty velany rehetra ifanaraka plany sy programman'andriamanitra noho izany ny heriny teny mitondra fiainana alleloia fanahy zay mitondra ny révélation anaovantsika de misy ifandraisany keza be indrindra ny etaetatsika iaino an'andriamanitra nanao sitrapon'andriamanitra androso ny programman'andriamanitra fa mahatateraka ny asan'andriamanitra. Makasitraka pasteur ao amin'ny Tesaloniana voalohany boky any Tesaloniana voalohany toko 5:3 misy ny teny fanahy masina tamin'ny Paoly hoe ary ny andriamanitry ny fiadanana ny hamasinareo samy tateraka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo sy ny tenanareo ho tateraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo zany hoe karakarain'i Jesosy tsara mihitsy zany satria izy hoe matoky izay niantso anareo izy ihany nanefa zany avany amin'ny esprit de mako fanahy de aina de teny araky ny nazavainao teo zany pasteur tena tsy hamelany Jesosy mihitsy fa zay zavatra fahasoavana azosika vao amin'ny esprit zany zay mahatonga amin'ny fanahy masina eo anivontsika miaraka amin'ny ten'andriamanitra mamolavola ny aina de any amin'ny farany mihitsy vo manaraka le teny zay misy de pasteur misy fantaniana toko mifanaraka amin'izay ihany ty pasteur vo azoko teo Kolosiana toko 2:7 misy an'izao teny zao Kolosiana toko 2:7 tsika ihany koa mba manasantsika mba hamaky an'le teny Kolosiana toko 2:7 vakitsika miaraka aminaran'i Jesosy manao hoe fa ao amin'ny tenany no hitoerany fahafenon'ny fomban'andriamanitra rehetra averiko fa ao amin'ny tenany zany hoe amin'ny tenan'i Kristy no hitoerany fahafenon'ny fomban'andriamanitra rehetra de le fanontaniana hoe sao afaka azavaina plus zany hoe inona le fomban'andriamanitra voalaza eto zany ny fomban'andriamanitra ao aminy no hitoeran'ny fahafenon'ny fomban'andriamanitra zany hoe rehefa mijery an' Jesosy tsika de mahita ny fahafenon'ny fomban'andriamanitra ao aminy ozy izy hoe ny zanaka tsy manao nanina fa zay hita ny ataony ray no ataony zanaka zany hoe tanteraka ny fahafenon'ny fomban'andriamanitra rehefa feno ny fepetra anahafatsika n'andriamanitra mamaika an'andriamanitra fiangonana tsy fiangonana fen'olona trano fen'olona detsaka ny olona mamono olona tsy ho an'andriamanitra fa ho an'ny tenany ty mesazy tena tiako ilatsaka ny nampon'ny olona mpitory filazantsara izay tena mangetaeta an'andriamanitra sy mametraka le vision an'andriamanitra marina ny amin'ny famonjena ao anatin'ny fony eno hoe tsika tsy natao isaina hoe amin'ny fomba hoana ny amriko olona ho an'i Jesosy Kristy
asany fanahy masina no tona olona ho an'andriamanitra raha tsy hoanao aloha zany le olona jesosy mazava ho azy satria raha vao fanahinao no mielo lalana moro olona tsy ho any an-danitra olonireo fa ianao ny aloha zay fomba ezonana azy amin'ny fitarafananao nefa ianao tsy hafeny fepeta-pahafenona mihitsiny anaman'izay fatanteran'endrika takian'andriamanitra afan'ireo olon'ireo tena azo antoka lanitra amin'ny fiovan'le aminy lazan'ireo ifanaraka am'le tena objectif tian'andriamanitra hitondrana ny fiangonana zay no mahatonga ny paoly ny laza zay izy de iraka solon'i kristy ilaza aminareo mba hahatonga anareo hiavana amin'andriamanitra ny tena fanirian'andriamanitra ny boky ny efesianina dia zao ny ahatonga olona feno andriamanitra fa tsy trano feno olona mizany ny fahombiazana amin'andriamanitra tsy miankina amin'ny olona miasiste anao sy miaino anao rehefa mitoriteny ianao hoe mahafinaritra be ny zavatra zarainao za zao afaka manomana toriteny avy amiko miainga avy amin'ny besoin'ny olona ohatra hoe mantra ny olona dia jereko daholo ro point rehetrarehetra clé ahafahan'ny olona mandray prospérité tsisy fiovam-panahy matonga dia reto fotsiny atao dia manan-karena ianao andriamanitra nefa tsy naniraka anao an'izany satria andriamanitra tsy naniraka hitory fanambinana fa naniraka hitory famonjena satria ny fanambinana ny olona dia misy ifandraisana ny fiainam-panahin'ny olona maniry aho mba ho salama sy ambinana amin'ny zavatra rehetra tahaka izay ambinana ny fiainam-panahinao dikan'izay niezaka rehetra hivelona ataon'ny olona sy mifanaraka amin'izay programme hitondran'andriamanitra dia famolindalina ny fifatohan'ny olona sy ho any amin'andriamanitra zany no mahatonga mampiavaka ny fanoratenan'ny olona miandry zavatra avy amin'andriamanitra sy ny olona tena resy lahatra ho mpaniporan'andriamanitra tsy ho possible no tonga maritiora ho an'andriamanitra fo mihitsy zany zany ohatra ny stefana satria nahoana mety valibavaka anakirety sy nitranga dia tonga azy hempotra satria miankina izy amin'andriamanitra amin'ny zavatra ivelany fa tsy manana fototriorenana izy iraisany amin'andriamanitra ao anaty ny tanjo ny filazantsara tompoko dia ny atonga le fiorenana ao anaty amin'andriamanitra lalipaka tanteraka ara-piolonana rehefa feno andriamanitra ianao dia mazoto kokoa ianao amin'nyrety dingany reto reto ny alanana hoe tena feno andriamanitra ianao ary tena avy amin'andriamanitra ny tanjony tsisy motivation hafa ny anatinao toy ny hoe tesio fampiasain'andriamanitra tsisy motivation hafa mbola mety hoe charnel mitondranao ara-mofo toy ny hoe fisainana misarika anao mba te hiavaka satria be onction kokoa anga no miafa misy tsy tafapetraka ao anatinao akory ny fisainana hoe hifaninana amin'ny hafa tsisy resaka hoe fifaninana tafitry natalezy fa zao le fitery ao anaty tsy afaka ho ampiasain'andriamanitra ny fanahy anery ny fony hafa todika amin'andriamanitra raha tsy tery ny fony olona zay ampiasain'andriamanitra amin'ny alahelo mpanavery ho averinao an'andriamanitra tanteraka problème mipetraka dia zao ny olana tena goavana ngeza be indrina dia ty lasa adinitsika ny matery an'andriamanitra ny matery an'andriamanitra dia fotsika matery an'andriamanitra tsy miasana tsy nitaona olona fa ny fotsika tsika rehefa mba nandiny tena no hoe atraiza ny dinga fanolona tena tsika fazarina ve no mitondra sa andriamanitra mihitsy nitarika atsika amin'ny alalan'ny fanahiny ahatonga tsika anan'izay fo zay vesatra andriamanitra neo napetrana antsika zay le zioka oeto ny ziokako vesatra andriamanitra izy ataon'andriamanitra omponao ny alahelon'ny fanahin'olona very zay tao ompony jesosy rehefa zay manomokamitranga dia anandanja ny zavatra zarenao ary izy fetrekenao ampon'ny olona ny zavatra torinao vetivety kely dia anana fatsapatenany olona hoe andriamanitra no ilay fa tsy ny fahaiza-manao na ny etra mila fantatsika tsara ny fifatoana ny alohan'ny verenany jesosy dia mila miombona amin'i jesosy sika zavatra roa miteny jesosy mazava-be afahantsika fotsiny ohatra andray fiapetra ao anatin'izay manokondroany ho jesosy makanisa ty anko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana le miasa fatratra sahirana mavesatretana mety mitondra aretina mitondra olana mitondra avana mety be fotsy jesosy makanisa ty anko tsy hoe makanisa mifanasitranako na manovoza ao amin'ny heriko fa makanisa ty anko ao am' jesosy lesy za manomenao fitsarana secretly izy attitude alleloia ny attitude rehefa miova dia miasotra ny mauvaise habitude
reo karazana fahazarana ratsy rehetra ina le fahazarana nanatoranao n'andriamanitra hatramin'izay manatona ny lalina tokana ihany raha isy jesosy tosylomoza fianao atao izay vananao am' jesosy fa fotoana teny vananao am' jesosy toy ny zavatra maikraizainao anaty tsy lona zay mbola mitabesatra mo fiainanao zay retina sy lalatsarotra nanovanao fa zavatra azy koantoka de zao ale zavatra ao anatinao ianao ary fanomezana io tsy amitaka atao hoe fitsarana tsy ho tafapetraka ao anatin'ny fomom-pamotana mitsy ny fitsaran' jesosy tsy ho tafapetraka ao anatin'ny olona voagejany zavatra ilay mihitsy ny fiadanan'i jesosy ka ny fiadanan'i jesosy de tafapetraka ao anatin'ny olona vita fiavana na am' jesosy rehefa tanteraka ny communion teo jesosy mianarany kozy izy inona le anarako any aminy meny am'izay le reso inona le ko inona le fampianarana malemy fanahy toetra tsy miavona koa de ahita fitsarana ao fananareo nareo le fitsarana le koa tsy maropototra raha tsy misy toetra ingana ianao mety manao asa soa fa kizitina be bevavbe mihitsy de tsisy fitsarana ao anatinao ny antony de tsotra tsy any amin'ny kosa amin'ny fandoavana dimina be na ny fanaovana asa soa be le izy de zay miheveranao hoe teny tanao andriamanitra marina fa ny fanekena de natao an'ny olona ny olona de ozy jesosy zay refa miteny matitry pasteur ozy izy hoe raha no fanaty anao izy izy ka eo no mahatsiary fa ndalanao manana de aminao apetrao le fanatitra de ndanatao zay dana voatelo izy zany hoe amandramanitra toetra dia ambony lavitra no zavatra atao no zavatra atao ka le izy service ny an'andriamanitra fa conviction fandresen-dahatra amin'ny parole ny teny latsaka rehetra velomboana de toka ampy anovanao atonga fahalebe-panao anatinao atonga anao tsy avina-po de manomboka tafapetraka le esy rehefa tafapetraka le fitsarana de zao ny zavatra am'seo afaka sokafana andranomasina mena lazao zanaka israely mba angina nareo angina tsara zay iady ho anareo de izy koa jesosy de mandeha tena tadidiko ty rehefa tonga teo amin'ny marary izy tsy tonga de nasitrana marary fa zao natao tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa any marary ny ilay marary tsy fanafody tsy fanasitranana fa jesosy mpanao fanafody le mikapohana zany zavatra rehetra de centré ao am' jesosy rehefa jesosy mitoriana ny famonjena ny mahazo toerana de amoraina ny fanafahana tsy taraina ny fanasitranana men'andriamanitra ny fitsarana de ny ambony rehetra tsy ny fagagana rehetra atsika iainana am'zao fosiny famarina tsy azo lavina zany tempiaina tsy azo lavina zany manetsika fanotronana ny fijoroanao anaiky an'le fanotoetra mety amin'andriamanitra isitranao tsara n'andriamanitra rehetra atsika ny tomporana halleloia de hitantsika am'izany fa tena raha tsika androany vo nandre an'tia fampianarana na fandarana esprit vity atsika tsara fa miditra lalindalina kokoa ao anatin'ny resaka hoe tenytsika zany sy ny fiasan'le tenya eo anivon'ny fiaina zay ka ao anatin'ny fanahy ao anatin'ny aina sy ao anatin'ny nofotsika ihany keo ary zany ona pasteur ao amin'ny genesis toko fahenina ao amin'ny genesis toko fahenina andin'ny fahatelo genesis toko fahenina toko fahatelo pasteur misy miteny ohatra zao hoe raha izy koa ny baibolinareo genesis toko fahenina toko fahatelo ozy ny tenin'andriamanitra hoe aro jehova tsy mba hanapaka mandrakariva ao anatin'ny olo koa ao anatin'ny olona ny fanahiko zafady fa faniavany de nofo izy nefa ho 20 taona ny androny raha ny aino-tsatsika teo de raha mifahazoko azy tsara teo pasteur ny aino tsara teo de vo nanota zany ny olona vo nanota ny olona de ny voaloto voalohany ny esprit tonga de niala de ny voaloto any de le âme zany hoe nisy fiovatoetra nisy toetra n'andriamanitra niala tsy kelikely zany ny ratsy zany ny olona de eto ato am'ty genesis toko fahenina andin'ny fahatelo ty efa nieno ny fampianaranao teo pasteur zay nitaritan'i jesosy tsika teo de hoe tsy hanapaka mandrakariva ao anatin'ny olona mifanahako zany hoe ny fanamasina zany tena tsy afaka miara-miasa amin'ny olona ratsy toetra mihitsy satria rehefa mamaky amin'ny andiny voalohany sy faharoatsika de nanao ny safidy ny olona ka eo amin'le safidy zany pasteur tiako mba dirantsika lalilalina kokoa hoe
ahoana zany ahoana ny ampitodian'ny olona anankiray efa nandrain jesosy ho tompon'ondrony fiaina manokana le safidiny a ho tena araka le sitrapon'andriamanitra tena hoe tena tsy ho diso tsony izy tena afahana le fanan'andriamanitra tena hoe manotrona sy tena hoe tarihan'ny fanan'andriamanitra satria hoe zay tarihan'ny fanan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra satria betsaka zany ny zanak'andriamanitra anarana izy hoe tena zanak'andriamanitra fa tsy tarihan'ny fanahy masina akory izy azafady zavatra anankiray voalohany aloha andrasan'andriamanitra amin'ny olona dia ny fahafahan'ny olona anankiray manatona azy ny fanatonan'andriamanitra tsy vita ny tantarandray mandeha hoe amako baiboly kely ako fa ina isongatina bebe kokoa amin'ny alalana fitombon'ny etaetana n'andriamanitra rehefa ny olona no mandetan'etan'andriamanitra dia itombo fahatakarana bebe kokoa ny amin'andriamanitra izy anana fahalalana an'andriamanitra miotra no ny hafa ary androso ara-panambarana izy ny amin'izay famantarana ny sitrapon'andriamanitra ny lalina ho ampon'andriamanitra rehefa communiona miombona ny fanamasina ny olona dia manafenam-pitokanana bebe kokoa izy iraisana amin'andriamanitra mangataka ny fanamasina ny fianao irehetra ao anatin'izany satria tsy tonga ho azy zany tia nofo ity dia tsy anomenao misy alalana hatramin'ny farana atonga anao iombona amin'andriamanitra na zanak'andriamanitra sy nateraka indray arytsika dia mila kolokoloana ny fiainam-panatsika zany ny asa ny mpitandrina zany ny asa ny evanjelistra ny apôstôly sy ireo ministera dimy ny asanao ministera ireo ho amin'ny fahataterahany fiangonana le hoe fahataterahany fiangonana le hoe fahataterahany dia zao ny fahatomombanana ara-pifandraisana mifanaraka amin'ilay endrika tena mahizy ny olona arak'izay namoronan'andriamanitra azy mitahaka n'andriamanitra tiako lazay ahoana moa ny zavatra tia olazaina ao anatin'le izy paoly mandalo anio zay le tena mpiteo hoe mifanahy vaovao rehefa ravin'ny sehoan'i jesosy izy ny aminy izy nandalo azy eo boky romanina tsy nitsafasitrako ny vitako fandrajy ny sitrako fa manino ary manao an'izay tsy tiako nefa tsy tiako misy ady ao diady aminy le nofo misarika midina mifanahy misitona miakatra miady eo tenatenany io dia ozy am'izay paoly nandroso nanino izy nandroso zay teneko aminao na paoly be révélation iny aza nandalo ady ianao ndray raha nateraka androany tsy nidika akory tonga dia mety androany fa arakaraka ny resana teny-pantsina nidiran'ny fanahy masina koa amboatra koa fanaraka misitrapony misy ary efa lasa lavitra be mevitena fa tena fa gros apôtre be tena faran'izay ezana nefa raha vao tsy mitandrina ny faran'izay kely dritra dia lasa ratsy lavitra noho ny tsy mino indray dika zany fanodevoly dia manao fona zay fomba rehetra izy tomana anao iforetaka ny nofo ma tsy teneko hoe firetaka amin'ny tany ozy izy tsika firetaka eo amin'ny nofo atonga anao tsy ho tafavoaka misy dia eo ny lana safidy tsara am'izay miaino amin'andriamanitra mangataka ny fanamasinao rehefa mangataka sujet de prière dia aza-pahorin'le problème tsy mety mivaha na le aretina tsy mbola mety sitrana na le olona mbola tsy mety mivaha miengavy a aza-pahorin'ireny mamanaova ny ty vavaka ty tompo mandeha tahitanao foko ny fanahiko sy eto anaty kiray manontolo maniry fatratra ny alalanao ampitomboy fahindrena atao anato maniry ambanana n'lay karazam-pitsarana atao anatiko zay nanananao niatrika amin'ny fasan'ny lazarosy le fahalalana ambony mihoatra lavitra fiadanana mihoatra ambony lavitra no fahalana rehetra tiako tafatoetra atao anatiko satria secret amin'ny valim-bavaka secret amin'ny fahagagana secret amin'ny fanotronana dia miafina ao ambadiky ny fanekeko amoaka ny fitsaranao avy eo anatiko zany hoe vokatry ny fanoto tokony ampitaraina fa tsy zavatra tsy azo na valim-bavaka tsika fa rehefa fezaka petre dia vitanao fa ikorina am'izay ny tanan'andriamanitra alefa ikorinany tsy entanao mabavaka fa fanotronany tonga dia mipopoka fotsiny alefa n'andriamanitra do dia vitanao am'izay no maivana le zavatra tomaninao maly lasa mitrangatranga ho azy fotsiny satria nahoana ny olona zay misaina zay an'andriamanitra no iantefany ny fieveran'andriamanitra sy ny fisainana zay hoe olona everin'andriamanitra sy tady avy mifaraka amin'ny fony fa tsy mikarazan'olona be dia be atao publika mitady an'andriamanitra fa tsy mety mahita ohatr'izay pasteur fiseho an'le zavatra misy ao anatin'le lavatra ny etahitan'andriamanitra ny force izy be afatsika nakomiteny afatsika mivavaka amin'andriamanitra mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'andriamanitra amintsika dia sisa baiboly namangataka zavatra araka sitraponareo dia miaino ary misy zavatra tena zoantoka fa sitrapon'andriamanitra
nyenantsika ny fiainam-panamendrika sy fotsika misy manatantera ny ambondrehetra ka do daholo manaraka azy mankasitraka pasteur zany hoe zavatra tena ilain'ny olona zany tena tenin'andriamanitra zany tena ilainy tena vitalina mihitsy zany mahazanak'andriamanitra zany vitalina ny tenin'andriamanitra miaraka amin'ny fiarahana amin'ny fanahy masina dia mbola miraika amin'izay any ty fanontaniana anankiray ty ohatrany hoe le fiatrakan'le teny zany a eo andavanandro zany fa tsy hoe miandro isaky ny alahady any ve fa tena ilaina mihitsy zany le fitokananao manokana mihitsy ve sa miandro fotsiny hoe mahazo teny avy amin'ny pasteur na avy amina rahalahy sa ahoana pasteur inona mety mba afaka conseillenao amin'ny kristiana manaraka atsika am'izao ny tena fampianatra indrindrindra dia mifanahy masina ary eto nytiako apetraka kino amin'ny kristiana rehetra zay volona hitsenan'i jesosy matoa sokafan'andriamanitra ny lalana anomezany fanahy ho an'ny nofo rehetra dia nomen'andriamanitra fanahy tsy latsaka mitovy ny olombelona tsy nahiafy zay nandrain'i jesosy ao amin'azy misy zoky misy noteraka tao amin'ny tombo misy reny a le toeran-kaja fotsiny amin'le dingana sy tombo nomen'andriamanitra eo amin'le toeram-panompona angalanao conseil ahafahanao mandroso satria efa teo alohanao izy ary manatombo ny ara-pahalalana teo alohanao matoa nataon'andriamanitra niteraka anao sosokonao anangananao amin'ny kristy ny zavatra anankiray tena sarobidy ao anatin'izay rehetrzay dia zao ny fandrosoanao anaty etaeta anatonanao amin'andriamanitra dia tsisy elanelan'olombelona mian'izy akoatra n' jesosy satria fotoana iverenany a tsy joro pasteur ny elanelananao aminy fa na pasteur koa raha mbola eo anaminy fa ngaadinareo le telan'andriamanitra hoe enadinina mpampianatra mbola mihoatra kokoa ny mpianatra dikan'izay samy andalo fanadinina daholo rehetra zay mahatsara ny fandanovanao ny atao hoe fiara-pitokana miaraka amin'ny fanamasina satria atonganao tsy raikitra amin'ny fonona olona ka tonga olona anankiray ho reharenao raha misy reharentsika raha misy tokosiatoka lehibe indrindra ho atsika dia tsy misy akoatra n'ilay anankiray zay zaraiko aminao eto androany jesosy kristy avy any nazareta izy reny milainao atao zay fomba rehetra ahafahanao tena hoe mitombo ao anatin'ny fahatakana sy fahalalana ny fahamarenana tsika zao menateny za tena misotra fa tena milaza aminareo na ekole biblika azy indraindray misy diso satria raha vao fampianarana manindraindra olona fa tsy mampitodika amin'andriamanitra dia tsy ao andriamanitra raha vao fampianarana mampidina anao amin'ny tany fa tsy mametraka ny fanjakan'andriamanitra voalohany dia efa tsy ao andriamanitra rehefa ny zavatra toriana tsy toriana fa ny zavatra atao ny toriana dia diso fampianarana jesosy ny teny torio filazantsara torio fahamarinana momba ny fanjakan'andriamanitra torio fahamonjena sy ny azo fijaliana fa jesosy tsy niteny hoe torio fahagagana torio fanasitranana jesosy tsy niteny hoe torio vola torio fanambinana fa jesosy raha fanjakan'andriamanitra nataonareo eo aloha dia anamponareo ny zavatra rehetra ny zavatra tokony anampindray a no irairaina fa ny zavatra tokony tena ho irairaina indray a no atao anamby zara raha safona ny fahamasinana zara raha safona ny fahamarinana zara raha safona ny fitoepanaraka n'andriamanitra zara raha safona ny vokatry ny fanahy zay lazan'andriamanitra zara raha ohatra ka lazaina zay zavatra tiany tompo tenenina tena matery azy fa matetika matery anao aloha vo andriamanitra ny ambony ry kristianina ava efa tena akaiky ny fiverenan'i jesosy ny fiverenan'i jesosy tsy zavatra mpatavatra atsika fa iomanantsika satria fantatsika zay notsika ary no tokony fitiavantsika tsisy tokony ampioroanao zany teny zany fanampahaka ny fianondrasan'andriamanitra aminao eo le dingana misy anao io atao fotsiny zay androsoanao tsy hampandefitra n'andriamanitra fa misy zavatra tsy fantatrao dia tsy anatiny anao am'zany andriamanitra izy nyteny hoe izy mitsinjery ny anao tsy fahalalana rehefa mandroso ianao ka eo no le dingana misy anao dia zao mifandraisa amin'ny bebe kokoa mba hahafahanao mihaino azy manitsy anao midingana bebe kokoa sy manoranao sy manosotro anao sy mampitombo anao ataon'andriamanitra zany rehetra izy ny tompony eny izy ny tompony fahefana izy ny tompony voninahitra tsy makaizo zavatra nanovanao io fa efa mifeny tanteraka izy amin'ny fotoana rehetra fa zao hoe akoatra zay fanekenao andray azo tompo mba hapetrao izy ho mpanapaka ny fiainanao zay nitanjona farany ny ahafahany jesosy fa milaza fa ay ianao ary ny ahafahanao miteny aminy ity atompo fanananao alleluia alleluia misy
ataoko angamba zany pasteur tena misy fotoana zany tsika kristiana no tsy fampiny fahalalana dia misy fotoana zany tsika diso vavaka atao satria misy ao rehefa misy vavaka ny olona zao ohatra ny hoe ohatra hoe mandala épreuve izy dia mangataka izy esorina anatin'ny épreuve nefa raha nylesonaritsika momba ny fanotronana hatramin'izay ny épreuve mihitsy mamoaka n'le toetra ahafahanao a misitraka n'le vokatry ny fanahy satria tsy afaka hivoaka mihitsy le vokatry ny fanahy raha tsy voamboatra le toetra misy fifandraisany ohatrany engrenage daholo zany ireo zavatra mba havoaka n'le toetra mahazanaka atsika tsy le hoe vokatry ny fanahy zay tedavinaandriamanitra afaka higlorifiena anazy zay pasteur sa hita pasteur zavatra lalovako sy lalovanao zao tsy mitovy lalovantsika tsy raha iazy zay manatrika tokoa tsy mitovy satria amin'izay sehatra hitondran'andriamanitra no amoan'andriamanitra nao amelatra misy l'église na fifizana tian'andriamanitra ho ananany olona tsy raha avy miatrika amin'ny zavatra lalovana ary ame an'ireo rehetrarehetra ireo dia ao aminy sy ny fahafahan'ny olona mifeny fihetsem-po rehefa amin'andriamanitra rehefa avelanao fihetsem-ponao fehezin'andriamanitra dia manapatsapany ianao ao anaty hoe tsy miontsy na mafy aza ny zavatra satria mahazo antoka ianao fa raha pitsy ho atsangan'andriamanitra afaka hibaiko sy hifeny zay zavatra efa resinao koa zazo tsara ho azavaiko bebe kokoa le izy ho azavaiko bebe kokoa le izy ny zavatra tena sarobidy indrindra ao anatin'ny vavaka dia tadidio amaritra ny fanambaranao ao anaty ady hoe marina ny zavatra lazainao na tsy ny fanekenao ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'le ady sy ny famantaranao an'izany raha hoarina mpitazana anao abeko ohatra kely esaksika mikasika momba ny joba tonga ny esakaizany nampahery azy nefa le fampaherezana fitanisana sy fanesona azy nefa joba tsy hoe olona nanota fa voalaza fa olomarina izy mizapa zao fotsiny tsy anjaranao no misaina hoe amin'ny fomba hoana ny amoahan'andriamanitra anao ninonino na tsy sarotra lalovana fa zao fotsiny ataovy azona ho antoka ho apo fa manaiky ianao andeha amin'ny lala fahamarenana tonga ny sakaizany ten'andriamanitra marina miaraka aminao tsy ohatr'izao ny fiainanao fa manina izy nytenizana io am'izay le fampianarandisy no azo misy telona ahoana ma tonga le fampianarana be dia be tsy kristiana mora mitsara ny olona tsy mampaninona mety io tena tsy mety le olona fa tsy ekeko ny olona ikitsara olona iza zany tsy anjarantsika mihitsy ninona feorentsika hoe zao zavatra mitrangatsy zao zavatra mitrangary dia miangavy ianao aza vela hiditra ao anatin'ny zeziky ny fitsarana ianao na mpanompon'andriamanitra io na izy indrindra olon'andriamanitra ny anjaranao dia mandoarika rasenda misy tsy mety fa tsy nakalaza tsy atao akalaza n'izany ahoana mahatonga amin'ny tenenina izy reo teny tamin'ny joba raha tena velona marina ny andriamanitra tsy ohatr'izao nataonao yeso aiz'andriamanitra sy mitomponao ve fahamarinanao zao ianao narino hatramin'ny vadiny hatramin'ny vadiny fosy joba sa manany zavatra fantatra velona mpanavitra ary izy no maritra no megako ny fifarako ompelatana ijoro izy any aparana dia zao le tenin'andriamanitra eo am'izay lay tenin'andriamanitra le fahalananjoban'andriamanitra dia natahiry azy tao anaty galera tao anaty ady tao anaty fahoriana natahiry azy nampijoro azy hitanao am'izay rehefa mafy ny ao anatinao ohatra ny tsisy fiatraikany na mafy biarany choc io ivelany dia zao le fijorona tsy very mihitsy satria nahoana fahalalàn'andriamanitra sy révélation le miazona fampianarana marina fa resy telona resy nampianarina hoe ny alalàna fa eo andriamanitra dia mety daholo zavatra rehetra dia rehefa tonga izy nahita nytsoba hoe vo diny am'izay zay lefa am'izay le velona ao anaty dada io ka zay tsara navela tsy na iambona voaka ho azy le fampianarana-diso hoe matonga anao ohatr'izao aiza andriamanitra mafitra fitsarana am'izay matonga io zavatra dia zao mitraika tsy anjaranao zany avy anao fotsiny venao ka namena fahalalàna alalana any ampon'ny olona sy ny findonana amin'andriamanitra fa zao nitsaranao antoalika ho azy dia tonga le fampianarana-diso dia very satria nahoana any amin'ny farany am'izay mijoro andriamanitra zany ohatra andriamanitra mahafantatry mifanambarany joba ihany ho marina fa ny letrala reto voalaza anaty baiboly fa zany mamorona diso dao no fanambarany zany hoe révélation diso dia inona no nitenen'andriamanitra zao no lazay ary andriamanitra dia namerina indro ny fananao ny joba no teo anao zany hoe tsy le zavatra very ny problème
fa misy double portion ampon'andriamanitra fa ny fetezany jova fotsiny de metiny zavatra rehetra rehefa asa mazavatsara zany hoe tena marina zany tena ny travail an'ny fanahy masina zany de ao anatytsika ao anaty toetra foana zany le toetra foana izy de ahoana ndray ataoko hoe fanontaniana alohan'ny farany angamba ty pasteur hoe ahoana zany mila mangataka amin'ny fanahy masina vetsika hoe ampiseho ihany toetra tokony elana angatahana ny toetran'andriamanitra sa ahoana pasteur zao le izy misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainana ary sekoly fiainana ny tsara lavitra no sekoly eo am-pianarana satria pratika iainanao eny andavanandro iny dia ahafanao mamoaka le fahavelomanao anatiny tsy tonona fosiny hoe kristy velona atao anatika tsika mila mahatsapa hoe raha tenyso jesosy de ahoana zavatra natona alleloia ary zay le ny fanamasina natsika tonga de afaka mamoaka an'izy ny fanamasina rehefa anatinao fanamasina tonga de oety fanamasina rehetra ety ny fotoana tokony amanao fandeferana neefenako sity fotoana tokony aneonao fiantrana nefa ianao tsy manatanteraka le izy l'opportunité omeny zava-misy foana fa ny zanak'andriamanitra koa mandray andre opportunité andraisana point tsara tevoka tsara avy amin'andriamanitra zay kiondalana zany le izy andraisana tombony no zany na ianao matsapateny hoe matiatoka sy victime ao anaty ady na ianao migany ara-panahy mila mahay tsara mila mahay satria sekoly fiainana mitondran'andriamanitra anao amaritana le izy zany hoe circonstance ny fiainanao isan'andro tokony angatahnao ny fanahy masina mihitsy hoe tario indray mionany conseil torolalany torolalatombony andro any fa rehefa miteny zay anao de minono fa misy telo manefana sy mary lefandrafilesa tonga raha devila no teny hoe zao zany zavatra mitraka de ty zavatra misy de setrasetrainy iny aza koa le rahan'andriamanitra mariny koa de zao fa tena mazava pasteur tena mazava pasteur tsika zany tena isan'andro mihitsy ny tena tsy vitany fotsiny hoe apetrako aminao ny androko androany jesosy de ohatry hoe zay mitony eo fitanga fa tena tokony raha tokony zany fiainany zanak'andriamanitra pasteur tena efa tokony voalahitra sy tokony mety fa tsika mila manaiky zany sy mareny fanahy masina ny directive ny rehetrarehetra zany zay zany pasteur tena tokony ananatsika ahoana inona mety torohevitra afaka menao amin'ny zay mpitoroteny sy mpitandrina sotry zany pasteur mba tsy na izy koa tsy ho latsaka ao anatin'le izy mokoa ny olona zany tsy latsaka ao anatin'le ohatrany hoe verevitra sy verevitra sotrany hoe kivy de mety sanatria mety iverin-dalana indray fa nefa nymbanandray an jesosy sy nandray ny fahamarinana ihany pasteur isan'andro mahafinaritra ny tokontsika isan'andro de tena ampy anao ty fahamarinana ty misy famindra-po manoroka anao isamaraina o zay zao fotomanina hoe vaovao isamaraina ny famindra-pony no zany misy famindra-po manoroka anao isamaraina raha isa velona de manana fiainana manana rotra ny tontolo andro ho ao amin'ny volonténa andriamanitra tompo tiandroantia tsy manana akoatra ny androany fa tsy tompon-drapitso fa tia ny fafana misokatra afahako maneo fahatsarana raha tia ny androany koa tsy andefitra tsy anety tena de mba inona point ifandraisako amin'le fakasitranao any an-danitra de dikan'izay nisan'andronao de isan'andro mafinaritra miaraka am' jesosy rehefa omenao lanja ny famindra-pony sy ny fahafahanao miainana zany haneo zay zavatra tiako eo amin'ny fiainanao no zany raha tsy misy akoatry ny androany ny tsara indrindra nomeko pasteur ny tsara indrindra nomeko sady hitandrina kokoa amin'ny amen amen mankasitraka betave pasteur ao amin'ny jaona toko fahavalo jaona toko fahavalo de ny faharoa amin'ny telopolo de misy an'izao teny zao ainao tsy enjery tsara izy hoe ho fantatrareo marina ary marina nafaka anareo tsy ho andevo zany hoe ona pasteur ty fanontaniana farany atsika androany ohatsy nareo ka manana fanontaniana de angony de afaka alefinareo amin'ny mp-any HVKL mission events na ngiraka ray manontolo zany de iomanana ihany keo am'le izy ty fanontaniana ty fanontaniana farany androany hoe ho fantatrareo marina ary marina nafaka anareo tsy andevo zany hoe ny olona rehetra ve zany pasteur na kristiana ve zany mbola misy ihany ve mbola andevo mety hoe andevona fahotana na andevona addiction na
tsy haiko zany de hoe ampahafantarina azy tsy kelikely hoe marina sa tonga de marina tonga de mitomboaka indray mandeha tonga de mibon'ny famporotory le fanafahana pasteur. ia ny fanafahana nataony jesosy de ny fahafatsika misitraka ny fanamarinana zay reto hoe fahasoavana ndao le oazavaky kely fotsiny zany hoe nisan'ny teny oetiko manaraka izy ty azotsika itoizana ihany koa midinika manaraka fa révélation mitoto ao maly ozy izy ny tenin'i jesosy hoe esau zanaky jakoba zanaky isaka tsy natao tokony hoe izy ny tokony azo ny teny fikasana satria izy ny lamato tradition jiosy jakoba tsy tokony ao anaty lisitra mihitsiny fa zao mahasamihafa le fibanakoro reto mpivatatra zareo fa ndraya olony fombafomba be de ndraya olony révélation de ny zavatra mahavariana rebeka tsy nafantatra koa hoe bevoka izy saikatry bevoka izy raha tsy mivavaka isaka de vo bevoka izy tsy fantany hoe bevoka fa may mandre zavatra mikotana bevoka izy ao anatin'ny kilo de miteny izy hoe rivotra be zany sainy tsotrany mafana izy baratrivo fotsiny fa tsy farany vavaka izy andriamanitra fa iny zavatra mikotana ao anatin'ny kilo to izy andriamanitra misy firenena roa miady eo de firenena koa miady io prala de ozy izy andriamanitra ny zokony izy anompony zandriny ary ny zandrony izy izy anapaka ny zokony izy anazona zay rebeka to izy rebeka tamin'ny isaka nandre azao tamin'andriamanitra io tsy ndaraeny isaka le izy satria nahoatsy raha tradition juive so mametraka fa ny zoky lohany hitanareo eo am'izay foana ny confrontation fifandroitana entre ny tradition sy ny révélation ny révélation tonga tany am' rebeka ary magaka fa tsy isaka no vonkin'andriamanitra hitanareo le teste mba hahafahanao miaino tsara n'andriamanitra manavaka ny fiofisainanao de misy fotoana mpanetretena kely ianao ry isaka mba hiaino zay tsy tokony hoinona nefa iteninan'andriamanitra andriamanitra tsy manao zavatra fantany fa ekenao fa misy testa velany andalo mba izahany toetra hoe atraiza ny toetranao tsy manaiky mihitsy isaka de zay natonga ny isaka tsy maintsy jamba satria raha tsy jamby isaka tsy nisy opportunité jakoba andray fizokely atateraka ny révélation zay lazaina tamin'ny rebeka mientsatsika zany hoe ny révélation tsy maintsy tanteraka ary tsy maintsy mandresy tradition zay mba tonga jesosy ny teny hoe dinonareo soratra masina satria nareo mieritreritra ozy izy fa avy ao nazonareo fiainana nefa ozy izy manambarana ka ny révélation foana tsy maintsy manapaka satria raha ho avy any an-danitsika de ny zavatra tsy maintsy lazaina andriamanitra amin'ny fahamarinana ihany no anapaka eo fiainatsika profo rehefa jamby isaka voananositra izy vonitsodrano izy any jakoba de ohatr'izay koa mahatonga ny olona victime de satria tsy niaino izy tamin'ny fotoana tokony inony fa nandre tamin'ny fanapaha-kevy izy everiny famarina nefa mifanohatra ny zavatra ny lazain'andriamanitra ny fiainana tsy zorona am'izay zavatra ny lazain'andriamanitra de mitondra fahajambana opportunité ho any hafa miverenany n'andriamanitra aza manao excuse hoe ampiasain'andriamanitra be zany ianao e aza mieritreritra hoe nao rery mitenenan'andriamanitra aza milatsaka ao anaty fitsarana mihevitra ny hafa raha misy zavatra tsy mety hita ny masonao de eritreretinao fa vokatry ny nataony zany na zavatra tsy mety ny ainany aza miditra ny zavatra tsy tokony hidirina fa manaova zay zavatra tokony atao inany tokony atao mandolio azy mivavao azy mangataka confirmation amin'andriamanitra mandroso bebe kokoa mangetaetan'andriamanitra be de be mivaravarana misokatra fana mandroso ara-panahy fa tsy am'izany setry zany tsy nanandran'andriamanitra tsika atao anaty baiboly tsisy olona nomena fanomezam-pahasoavana manokana anara-maso ny hafa mbola tsy hitako anaty baiboly hoe aro-maso ny fiainan'ny hafa de ianao manokana meko zay mbola tsy hitako zay hatram'izay zavatra hitako de zao atao anatsika ok pasteur aloha hoe tena misotra farany kely tonga anatin'izay isaia toko voalohany de fa sy folo vokatsoan'ny tany de atao isitrahany olona makato sy manaiky an'andriamanitra raha manaiky sy makato ianao de inana vokatso ny tany aza pitototo vokatso tsy hita
fa mandana manaiky sy makato an'andriamanitra fa efa izy no miteny hoe raha manaiky sy makato de iena ny vokatsoa amin'ny tany de ozy izy toetra daholo zany fakataovana falikimandriamanitra toetra koa ny anankiray zavatra malemy fanahy fa izy no andovan'anitra izy izy no andovany tany noho zany ty tany ty lova malemy fanahy ka raha mahita olona ianao tena an'andriamanitra mandova tany be de be mana falemem-panahy zany fa matokany olona mitotototo mitady tany nefa tsy mety mahita tena tsy te malemy fanahy namana mbola mety misaringotra amin'ny tany fony fa tsy tena nen'andriamanitra ten'andriamanitra pasteur tsy azy sika lava na iodika vy na iodika vana olona miandro avary amin'nanana fa tsy etanana misy miantony satria tsy lalana hafa na tonga fa fanekenao barana fosiny raha manaiky olo ianao de mety andriamanitra ary raha vo mety ny grao manaraka daoly halleloia pasteur teraina jesosy teraina jesosy makasitraka belabe pasteur Rodolphe androany mbola isy ny fiarahantsika mbola misy ary mbola manentana anao mihitsy ary hoe mbola isy ny fotoana lazaina manaraka fa amin'ny sabotsy zao any 36 any Bagneux fa alefako aminareo ny adresy fa tsy ataoko ny adresy fa mialatsy indrindra de misy ny fanatrehan'andriamanitra manasanareo amin'ny sabotsy zao alefako amin'ny Facebook izy de alefa par SMS inko invitation mba anatrikitsika tsiraray any fa misy ny fahasoavana zay napetraka andriamanitra amin'ny mpanompony misy afatra zay omenitsika ihany ko misy teny zay fa vonona ho aso anao ao fa de manasa anao de manasanao de manasanao ny iraka ray manontolo raha isaina sy fo sy fanatsatsika vavaka ihany ko tsika amin'ny fotoana ataoko hoe mbola angataka teny ray farany ihany pasteur sady tonga de afarananao amin'ny vavaka ihany ko ngamba fa ararotinay eto daholo ararotinay ny fisina eto dada bisoka de angataka teny farany aminao dada sy vavaka ihany ko ny teny farany tsy hoe teny farany moa zany fa hoe teny amaranana ty dia tsongaina manokana ao amin'ny baiboly le izy misy izy ny romanina toko telo ambin'ny folo ny andimy faefatra ambin'ny folo romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andimy faefatra ambin'ny folo amin'ny anaran Jesosy fahitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany nofo atanteraka ny filany ilitsika mianatra mitafy an' Jesosy zany hoe mitafy an' Jesosy zany dia izy no afanatsika ao anatintsika izy noendrika hitarafana ny fahatsaratsika ity ivelany satria ny fitafiana indray mampitombo endrika ny afantarana ny olona hoe mahafinaritra kely izy rehefa tsara koa ny fitafiana fa nizy olona mety hoe tsara taribina tsara bika be nefa anao volikitsay izy de mety misy mampiandanja kely ihany zay na tiana na tsy tiana zay ny magamba mampitonga indrindrandrindra ny vehivavy tia miaingo fatratra satria mampitombo atsarana ny fomba fitafy dikan'izay ny fahatsaranao de ao koa Jesosy alleluia ary ny hafananao de ao koa Jesosy ny alalananao de ao koa Jesosy ary ny rehetra mombanao avy anao Jesosy rehefa fely fotsiny zay fepetra zay de tsisy resaka hoe inona le izy vohitso azo ny fampianaran'iso rehetra tonga de mandearaka ny tokony izy zavatra zarainy olona manomboka anana discernement am'izay hoe esprit de discernement anapaka ao anatinao alalanao mihitsy ny tsy mety hoe ohatrany tsy izy tolotely zany ohatra tsy mampetryfianako izy zany ohatra tsy lasa ny tokony alena zany tely zany fa tonga de miveriny anao hoe aty andrazan'andriamanitra io tsy misy pio hoe mitoriny anina marina fa neny anina diso tsy mieritreritra n'zany sika fa mifanamasina reny nanao marina ny teny zay lazay raha diso zavatra lazay koa oka mifanamasina ny teny any anatina hoe diso fa raha marina zavatra lazay koa oka izy firehetana avy amin'ny fanamasina amin'ny révélation ny anatinao ampirehitra sy ampalosanao bebe kokoa mino anefa fa teny mpahamarinana lazayna teto ary azoko antoko fa nanao zavatra be de be ao fiainatsany avy zay ndraza raha masina minaran' Jesosy sotranao zay ny amin'ny fotoanandroany sotrany any amin'ny radio web zay manaraka ny ambadika rehetrarehetra any Andriamanitra aoka ho voakasika ny fo izy ireo aoka ndrosy bebe kokoa izy ametraka nalanja ny zavatra rehetra eo am'izay tena toerana mendrika na metranao azy indrindra Andriamanitra ny asabidy ny toe-panahy araka ny sitraponao iazona ny famonjena ametraka ny fiainam-panao ambony
tsy ampiraviravo-tanana ny tsaray avy fa aloso mandrakariva ny programa sy ny sitrapo zay tena avy aminao andriamanitra mino am'ty alohan'ity jesosy fa mitsaray avy de voataro anatin'izao ary inoko fa ny fananao masina iasa mahery ny fiainany tsaray avy zay mandreny zao fotoana zao hoanao andriamanitra ny voninahitra hoanao midena niaza ny saotry ary amin'ny tsaray avy de manonona teny mpanasitranana ho amin'ny fanahiraka rehetra ho an'ny aina jesosy ho an'ny tenany olona tsaray avy tsisy miafina anao fiainany olona rehetra aoka nyfananao ikasika n'izy ireo tsiraray avy anana fahamahivanana anana tena hoe fivererana marina aminao anana fijoroana amin'ny sitraponao ana programa andiaraka ny teninao sy hitandrina ny fisipikao ary ijoro vavimbelony teny fahamarinanao tomoniko zany ny anarana jesosy ny ambony rehetra kasianao minofony rehefa nikasianao ny ainy ka zakanao andriamanitra de mora kely ny kasianao mivata ny fanasitranana azy miasa fivelomana fidiram-bolany sy ny ampiainany ray manontolo anamo zany ndraiky zany androany amin'ny anara mahery jesosy kristy avy amin'ny nazareta hitanareo le jehova ka iaramanao mampamirapiratra nitavany aminareo jehova ka mindra foninareo nananatra nitavany aminareo le jehova ka menareo fianarana amin'ny anarandray sy zanaka ary nyfanay masina amen amin'ny anarany jesosy amen makasitraka dezave pasteur Adolphe makasitraka tsiraray avy zay mpanaraka trany ny fandarana SPV miaso vekely mission France de misaotra antsika tsiraray avy tainy jesosy tompoko manaraka indray jesosy io